ry tanora namana, raha inana ihany a dia makavilia isao taranaka. Enoy ny feon'ny fitsaretana, aza mivarotra fanahy na manao toy ny ataon'ny mpanao politisina sasany, manesika tsy mahalala voky, samy manao izay tiana atao, ohatra ny ganagana amin'ny sasany. Dia sanatria ho toy izany tokoa ve ny afarantsika tanora andraindray na ho avy nyty firenena ity. Misy amintsika mpitolona mankony no anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, koa aoka re mba ho avy fijery fa tsy ho variana ny eo ambany maso. Miany tsy manantena antsika ny vahoaka, na tena na tsy tiana, tomponantoka hatramin'ny farany isika mpitolona tena kiandra manoloana zao raharaha misy amin'izao fotoana izao. Itsanganiny raha izao sarisary misy sy henantsika amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tena mizotra makany amin'ny fanavotam-pirenena isika. Tsy araka ny tena zavatra misy no takina tena kiandra, mantsy ny zava-misy nieritreretina sy iainana amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika mampaneno lakilosy amin'izao fotoana izao. Mitodika aminao manokana izahay Andriamatoa filohan'ny fanavaozana, Andriamatoa Mikael Andrianirina. Fantatray fa olona tia tanindrazana ianao ary manao ny ainao tsy mizavatra mba hanavoka ity firenena ity. Ampahafantarinay ihany koa anefa fa tsy vahaolana velively ny fameonanao ny olon'ny fitondrana teo aloha hitazona anjara andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Fa madiana izany ary tsy anaiky velively ny fitaka atao amin'ny mpiray-tanindrazana aminay izay. Miantso anao mba hiverin-dalana ka hitodika bebe koa mifototra ny omenan'ny repoblika fanavaozana sy fanorenana izahay. Miantso anao mba hiaino ny hevitsinay mpitolona. Itolona natao iny no fanantenana farany anavotana an'ity firenenantsika ity. Ka raha mbola ireo satrapanao gaboraraka tsy zay no miovaloko milaza azo tia tanindrazana ankehitriny, ho aiza moa ny afaran'ny firenenantsika ity fa tsy toy ny mpamosavy milenga amoron-dalana. Eto izahay atao anatin'ny génie grec dia mampaneno lakilosy ary miangavy any fitondram-pandrakana mba hitsirakaiky an'izao raharaha misy izao. Balizy arofanina izay tanora ka manao antsoavo mba hijerena ihany koa ny sécurité anay, manoloana ny olo fitondrana izay manangasanga sy mahazo laka miverina mitazona ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mandravozavo ny zava-misy ankehitriny ary sahiran-traina izahay hoe ho aiza marina moa isika. Mbola tsy tara raha izao no miverin-dalana amin'ny loharano ny poirana sy ny takina tena kiandra. Na izany azy tsy mbola manarina an'ity firenenantsika ity. Ny faharetana dia tsara noho ny faingana ary izany no zavatra rehetra. Koa makahiranao ihany izahay Andriamatoa filoha, mahaiza mitodika aloha, mitodika fara, mitodika vy, mitodika vanana alohany andray fanapahan-kevitra. Aza mety ho lambolambony telo mamy nefa mangidy atelona, mamirapiratra ivelany fa maizina anaty. Satria ianao izao no eo amin'ny fitondrana dia amenonamenona ho izay mpanara-drenirano sy tivadibadika. Tsy sahy teny mihitsy izy ireo hoe tsy mety ny ataonao Andriamatoa filoha
zao iokotra amin'ny toerana. Tsy izay rehetra eny an-danitra moa no kintana avokoa, na izay hitany maso dia ho mamirapiratra. Tsy izay mamirapiratra dia volamena koa mahaiza manavaka ny vary sy ny tsiparavary. Koa eto izahay dia mametraka izao penina izao fa tsy ary tsy alevotra izahay mpitolona manomboka izao fa hitsoratra amin'ny farany ary mamalisa eto amin'ny firenena. Efa fantatrareo daholo moa zany hoe mpiandry aho, ary mpiandry izay nitokanana tamin'ny 2 Aogositra teo tany Ankaramalaza. Dia tamin'izany fotoana zany moa tsy dia mbola tena miteny mazava manatrika eto angamba Jesosy mihaino an'izao resaka zao, fa na izaho efa voatokana raha dia mbola manontany tena hoe tena mpiandry ve izaho ty. Nanomboka ny asa taorianan'izay, nanomboka ny asa namonjy Toby, ny asa tany amin'ny Toby dia nanomboka nahazo tsirony an'le asa, le asan'i Jesosy. Nanomboka nahazo tsirony an'le asa, tampotampoka teo ny sotomony dia nalefany ao iavoloha dia lasa sahirana indray ahoana ny fomba anaovako an'ity asa ty, lasa ohatra ny feno indray ny asa, lasa sahirana kely manao an'io asan'ny Jesosy io. Dia ny eritreretiko ny asan'i Jesosy ataoko dia ny fanampiana ny vahoaka malagasy, zay efa manantena zavatra betsaka. Misy soratra masina zay joroko vavolombelona eto avoakako, nisan'ny zavatra ijoroko. Efa nisy anankiray navoakako tany amin'le fifampiresana sy dinidinika natao tany amin'ny Ainao Manjery tamin'ny Lahady, ny Romana 7:14. Iny aloha anankiray tsy verenako tsony. Fa ny anankiray izay ijoroko eto koa ary itsanganako isanandro dia Mikael moa ny anarako. Mika ny fahafantaran'olona hatramin'izay dia Mika ny fiantson'olona. Dia ao amin'ny Mika apatsiahivina izy ty rehefa mandingana nyty teny ty, satria ty teny ty tsy vao androany fa ny baiboly entiko mivavaka tamin'izany tokanana dia efa misoratra any izy io, satria amin'izao moa fa misy an'le baiboly azo amboarina dia efa misy an'le soratra masina tianao atao. Dia le Mika 9:9 ka hatramin'ny 15. Tsy eto amiko eto moa ny baiboly amakiko azy fa somary tsy mahita ny maso ray amadrendra zafady. Zafady telefônina farany ambany dia farany ambany. Amin'ny anaran'i Jesosy, inona no entiko manatona an Jehova sy miondrika eo anatren'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Hanatona azy mitondra fanatitra dorana ve? Sy ny ombilahy kely iray taona va aho? Ho sitraky Jehova va ny ondrilahy arivoarivo, na renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lahy matoako noho ny fahadisoko va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, fa naseho anao ny tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany, ny anao ny marina sy ny hotia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Amen. Zay tompoko ny jorona ireto, ary matokisa nareo rehetrarehetra fa na izahay 5 lahy koa dia ifampandinika. Ifampandinika koa zahay 5 lahy, mendrika anay ve zay zavatra nomen'Andriamanitra anay izao? Izao toerana nomeny Jesosy anay izao mendrika anay ve? Sa tokony hisitrika zahay fa menatra ny zavatra ratsy ataonay ohatra?
hiezaka zahay a amin'ny mahaolombelona moa mahaolombelona zay a efa natao hanota atsika fa i Jesosy zay nampitondra anay nty azo fijaliana ty tena ny amako ny telefonako misy sariny Jesosy a zay mitondra n'io azo fijaliana io a asehoko ny malagasy rehetra ny ahy a ny sariny Jesosy zay mitondra n'io azo fijaliana io ny jereko isan'andro isakiny mandeha io satria raha nilaza izy hoe raha te hanaraka anareo izy de hoeto ny azo fijaliana de mitondra ny azo fijaliana iny zahay io hoe mafy ty asa ty ary isaorana ray aman-dreny mivavaka mangataka anareo mivavaka ho anay isan'andro mba hahavitana iny asa ty ho azo vatana tomady fahasalamana indrindra le teninao teo ny fahendrena hitondranay ny firenena manome toky zahay a fa hiezaka lalandava eo ampanetretena amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay voalaza ato a hitondra ny firenena. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.